Flupe. Nabe Fulano, Monsieur le Président, Manukara, Taramisa, Flupe. Itenanawe Atoto, Nyakonsuson Kifat Simon Devaneti. Tungeto na Wandwani, Itukana, Musati Ametuka Vatfe Zulu, Musati Anawa Sociali, Ufakaereza Nani Voga Nitulia. Joe Voga Nitulia, Monsieur le Président, Mandina no, Manaka no, Monsieur le Président, Zémissénon, Missénaï Papa. C'est un président, I love you, very, very good, very nice. Asiti un président. Et un président, c'est un esprit quelqu'un, à mettre cette question, Hamad, il faut voir que l'homme doit être Nawan et Joan. Aïe, le président! Continuez! Aïe, le président! Aïe, le président! Aïe, le président! I love you, President. I like you, President. C'était Machoni. Asiti Kataba President. Il voulait quelqu'un là, vous faites mandina non là, tu vois là. Mais non, vous faites là, on micro papa là. Anon vous faites là là. Salamat dole volkan tuliare. Zay mamang vanyo tiara. Satria tinay anareo tendeto zay tongetwa satria maro ny zavatra tokony tanterahana eto Toliara. Anisan'izany ny voalohany indrindra aloha dia ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement iray manontolo. Tarihan'ny andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dia tonga eto Toliara satria eto no ataony filan-kevitry ny ministra hijerena ny asa tokony mbola ho atao, hijerena ny zavatra rehetra tokony ho atao aty atsimo iray manontolo na eto Toliara na aty amin'ny faritra iray manontolo dia hojerevantsika izany mpampandrosoany zany. Fa zao hitako ianareo fa nanontany teny rehefa nandeha tany-Taninarivo nitokana ny boulevard Arivo, nandeha tany Toamasina nitokana ny boulevard Ratsimilao. Androany dia mipotsaka amin'ny masoandro ny Toliara satria dia hitokana ihany koa tsika ny digy na ataontsika hoe boulevard ao Akiambea satria mendrika amin'izany fampandrosoana zany vahoaka ny Toliara tao kolatoko. Mbola tsaroko tsara tamtonga ny Todradrano dia dibo-drano ny Kiambe ba, ny Kiambe o hatrany amin'ny Mahavantsy 1 Todradrano ray manontolo nidina tany mandainga izay mitena tsy nidina ny vahoaka akaiky ny foko ary zay nidinako zany filoham-pirenena masa mandeha hatrany amin'ny elakelan-trano manerana ny Madagasikara na ao Antananarivo na eto Toliara zany. Ary ny fahitako an'izany indrindra no anatonga anany teny hoe atao laharam-pahamehana ny fanaovana an'io Kiambe io. Ary ankehitriny dia mino matoky fa lasa fierté ho reharehanareo izany hoe digny Kiambe vita soa tsara satria mila mifanampitsika, mila manamboatritsika ary mila manohantsika tao kolatoko vava. Marina sa tsy marina? Amin'ny fiainana dia misy ny olona natao hitsikera fa misy kosa ny olona natao anangana sy anorina. Fa président Rajoelina natao anangana, natao anorina ary anorina ho an'ny Toliara. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Azo teraka mavera mety maro ny foto-drafitrasa efa vita fa mbola maro ihany koa mbola ho atao. Tsy amelantsika raha tsy mandroso Toliara, tsy amelantsika raha tsy mivoatra ny farimpiainantsika tsirairay avy zay ny adidiko. Monsieur le Président, ametsika la présidence manakule. Umena président.